Mbola ampitombona ho aminareo ny riavana ny famindrampo ny fiadanana ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Alahady 20 Janoary taona 420 toy ny isataona alahady farany tahaka izao dia alahady hivoritsika taranaky ny fitandremana Isotry Fitiavana. Koa nataranak'izy ianao tongeto na aviaiza na avilavitra na akaiky dia tononona aminao ny fiadanany tompo. Fiadanana ho anao, fiadanana ho anareo. Ny boky ny tantara faharoa toko faha-20 izay fanovakina teo ary niarahana koa tao amin'ny fotoana ny ankizy sy ny tanora mbola iombonantsika mandritra ity fotoana ity. Ny fanahy masina izay efa niaraka tamintsika hatrany am-piandohana ombantsika indray. Ahitantsika ny sitrapon'Andriamanitra amin'izao soratra masina izao. Tantara faharoa toko faha-20 izay mamitina ny 12 taona nanjakany Ozia mpanjaka. Eo amin'ny andininy fahatelo mantsy dia voalaza fa 40 taona Ozia raha vao nanjaka ary 12 taona nanjakany tany Jerosalema. Ao anatiny tokotokana toko faha-20 no amintina ny mpanoratra ny soratra masina ny tantarany 12 taona nanjakany Ozia. Raha jerena dia niakadanja ny heriny sy ny fahefany fa noho ny fiavonavonany sy fivadiany amin'Andriamanitra eo amin'ny toko faha-20 dia lasa ratsy fiafara Ozia. Ho ny andininy faraka 20 Ozia mpanjaka dia boka ambara-pahafatiny ka nitoetatra ao an-tranony tokana satria tsy nahazo niditra tao an-tranony Jehova intsony izy. Ilay mpanjaka nitombo hery tonga teo amin'ny faratampony heriny ka afaka nampitao miaramila maro nanamboatra fitaovam-piadiana faran'izay raitra eo amin'ny andininy faha-20 rehefa niavonavina ka nandao sy nivadika tamin'Andriamanitra dia tonga boka ary tsy nahazo niditra intsony tao an-tranon'Andriamanitra. Amin'izany riavana dia lazaina amintsika ny hoe mahaboka firehatra ny fiavonavonana sy ny fivadiana amin'Andriamanitra. Mahakizy fara ny fieveran-tena ho tompony hery sy ny fahefana ka hanariana an'Andriamanitra. Boka firehatra, kizy fara ny olona miavonavina sy mivadika amin'Andriamanitra tahaka ny Ozia. Alahady itodiantsika Fjkm amin'ny marary hoditra izao alahady izao. Ahatsiarovana eo am-pelatanan'Andriamanitra ireny tratra ny fahavoazana manokana ireny ka voatery ny tokamonina izay tsy hivoneto fa ny manakavaly no tena hikarakarantsika azy. Fa tsy izany loatra no tiana hovoizina fa hitodika amintsika kosa ka ampitandrina fa hay mahaboka firehatra, mahaboka ny fiavonavonana sy ny tsy fieverana ny momba an'Andriamanitra. Ny fanaovana ny voninahitr'Andriamanitra ho tsinitsinina sy ny momba an'Andriamanitra ho tsinitsinina dia tena mampikilosifahana, mahakizy fara, mahaboka firehatra. Ny voalohany, aoka tsy hanao tsinitsinina an'Andriamanitra isika fa maharatsy fiafara izany. Ilay Andriamanitra sy ny mahizy azy mihitsy no tsipahany Ozia mpanjaka eto ka nahatonga azy nikoroso ara-panahy ary nikoroso tamin'ny lafiny rehetra. Ny voninahitr'Andriamanitra izay niseho tao amin'ny Ozia
tamin'ny fandresen'ireo fahavalo rehetra, tamin'ny akaran'ny heriny sy ny fahefany, rehefa niavonavina sy nivadika tamin'Andriamanitra ka nanilika n'Andriamanitra ho izay hampanjaka, dia lasa fahafambaraka sy fahantrana velona. Izay la hoe aoka tsy hanao tsinotsinona an'Andriamanitra isika, fa maharatsy fiafara izany. Ny hevitry ny anarana hoe Ozia riavana dia manao hoe Jehova no heriko. Fa rehefa niavonavina ka nivadika tamin'Andriamanitra Ozia, dia toy no manao hoe Jehova no ariko. Tsy hoe Jehova no heriko intsony, fa Jehova ariko. Tsy rarahiko, iavonavonako, ivadiako. Fa marin'Andriamanitra. Ary rehefa nivadika sy niavonavina tahak'izany Ozia, dia araka ny voalaza teo, nitoetra tao an-trano nitokana ary tsy nahazo niditra ampiangonana akory. Ry havana malala, betsaka ny olona tonga amin'ny fahombiazana, fa mivady belirano ka tsy miavana amin'Andriamanitra intsony, mitsipa-do laka ny tana hoy ny Taolo. Misy ny taranaka izay notefena tany amin'ny isa-tokantrano, fa tsy mahalala ray aman-dreny intsony. Dia tahak'izany koa isika, nasandratr'Andriamanitra teo amin'ny toeram-piasana na ny andraikitra nisy anao ianao, fa neverinao fa ny fianarana nataonao, na ny fiezahanao ho tsara teo mason'ny mpampiasa, na ny tompon'andraikitra ny feanao no nahatonga anao toy izany, dia adininao Andriamanitra. Eto ry havana dia ampatsivina fa ny fanaovana tsinotsinona an'Andriamanitra saingy tafity ianao, na naomby teo amin'ny fiainana ianao, dia ampidina faran'izay ambany ny momba anao rehetra hatramin'ny ara-panahy, tsy ho tafiditra ty ampiangonana intsony ianao. Fa misaotra an'Andriamanitra, mbola misy toy ny Alahady ny taranaka itony, iantsona antsika hiverina ka hanao zava-dehibe ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, ijoro manoloana an'Andriamanitra isika eto amin'ny alitary, ho tazany mpiara-mivavaka koa, tsarovy, fa fanomezantsika lanja ny voninahitr'Andriamanitra zany, fa tsy fanehoantsika izay mety ho fahombiazana isan-taranaka, na koa ny fahombiazanao amin'ny maha ianao anao. Aza atao tsinotsinon'Andriamanitra raha mbola tafiditra ty ampiangonana isika, omeo voninahitra izy amin'izay fijoronao, ary aza mivadika aminy. Ny faharoa ry havana, aoka tsy ataontsika tsinotsinona ny fahamasinan'Andriamanitra. Aoka tsy hanao tsinotsinona ny fahamasinan'Andriamanitra isika, fa maharatsy fiafara izany, mahaboka firehatra izany, mahakizo fara izany. Ny voninahitr'Andriamanitra dia miseho koa ao amin'ny fahamasinany. Ozia, raha mamaky ny mpanjaka voalohany toko 10 isika, tonon'izy ao hoe Azaria fa tsy Ozia, dia voalaza fa na dia niditra tany amin'ny tempolin'Andriamanitra aza, dia mbola nataony ho zavatra ihany ny fanaterana fanatitra tany amin'ny tobi-tsampy, teny amin'ny avoana samihafa ho ny soratra masina. Izany hoe Ozia mpanjaka izay niditra tao amin'ny fahamasinan'Andriamanitra, tao amin'ny tempolin'Andriamanitra, dia sady te hanatitra fanatitra ho an'Andriamanitra izy, naka ny toeran'ny mpisorona, no manatitra fanatitra any ankavoana amin'ny fanimpody-tsampy. Ny hoe fahamasinan'Andriamanitra ry havana dia ilazana fa tokan'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny andriamanikafa Andriamanitra. Ka raha misy olona sady atsy no aroa, sady mamonjy taranaka no mankalaza ny famadihana, mieritrereta, mahakizo fary zany. Tsy fanao anatrehan'Andriamanitra ny sady manamasina ankavia, manamasina ankavanana. Tsy fanao zany. Tsy fanao anatrehan'Andriamanitra ny afindrafindrao tsy azo avela, ka sady arianao rehefa tsinam-bolana no atianao rehefa Alahady. Mahakizo fary zany. Ry havana malala,
tena misy tokoa ny olona tahaka ny Ozia zay sady mioaka eo anatrehan'ny sampy no miondrika eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy avy miaina zany olona zany. Te azo arena dia manao fifanarahana amin'ny sampy ary te hivelona amin'ny fahasoavana dia manao fanekena eto amin'ny altara. Tsy izy zany. Aoka tsy hanao tsinotsinona ny fahamasinan'Andriamanitra isika. Osea eo amin'ny 9:20 sy 7:20 dia voalazany hoe nanao zay ratsy izy fa nivadika tamin'i Jehovah Andriamaniny ka niditra tao amin'ny tempolin'i Jehovah andoro ditin-kazomanitra teo amin'ny altara fandoroana ditin-kazomanitra. Dia nisafoka Ozia ary nisy lovia teny an-tanany andoroany ditin-kazomanitra. Ko raha mbola nisafoka tamin'ny mpisorona izy dia nisy abokanany potra tamin'ny androny teo anatrehan'ny mpisorona tao an-tranon'i Jehovah. Tanilan'ilay altara fandoroana ditin-kazomanitra. Fahasahisahiana ny joroany Ozia handoro ditin-kazomanitra teo amin'ny altaran'Andriamanitra. Sarin'ilay nanipaka ny herin'Andriamanitra ka samy mifanandrina amin'Andriamanitra. Hany ka nomarian'Andriamanitra ny andriny teny nanomboka ny abokana. Riavana malala mba tsy ho isika zany ka sady mankatia am-piangonana no mamonjy sy mitety tombon-tsampy samihafa. Mba tsy ho isika isataranaka zany. Anao tsinotsinona ny fahamasinan'Andriamanitra. Aza atao tsinotsinona reny fahamasinan'Andriamanitra. Rehefa kristianina sika dia kristianina. Fa tsy mpamadika palitao. Eto ianao kristianina, any am-piasana ianao zavatra hafa. Eto ianao kristianina, any an-dalambe ianao olon-kafa. Rehefa kristianina dia kristianina. Masina ny Andriamanitra tompontsika ary saro-piaro amin'ny fahamasinana izy. Isaia mpaminandry rehefa maty Ozia mpanjaka ao amin'ny Isaia 9 dia niariary tamin'ny fahamasinana sy ny voninahitr'Andriamanitra izay vetesintsika amin'ny fanasan'ny tompo. Masina feno ny voninahitrao izao rehetra izao. Miariary eo amin'izay hanamasinantsika n'Andriamanitra marina ny voninahiny. Aza atao tsinotsinona ny fahamasinan'Andriamanitra. Ny fahatelo riavana aoka tsy hanao tsinotsinona ny fanompona an'Andriamanitra isika fa maharatsy fiafara zany. Teo amin'ny fahefana sy ny hery ny Ozia dia te hisongona ireo mpisorona ka nandrombaka ny fanompon'ny mpisorona ankitsirano izao. Nentiny ny lovia fanaovana ny fanatitra ny ditin-kazomanitra. Rehefa namaraka amin'ny vaky teny sika dia Azaria mpisorona nampiny ireo 20 nondray miteny aminy hoe hery mpanjaka tsy fanao zao. Any mpisorona ihany ny asa fisoronana. Aza salovanina ny andraikitry ny hafa. Ajao ny fanompona izay niantson'Andriamanitra antsika aza atao tsinotsinona. Ajao koa ny fanompona izay niantson'Andriamanitra ny hafa fa amin'izay anajako sy anajanao ny fanomponao an'Andriamanitra no ampiariaritsika ny voninahitr'Andriamanitra. Raha tsy izany, isalovana ny andraikitry ny hafa ianao dia kizy fara. Ianao tia hanao batisa nefa tsy mpitandrina. Ianao tia hampandray. Ianao mpandray fanasan'ny tompo nefa teo dekona. Tsy teo fidiana akory fa avy hatrany dia ndeha ho dekona. Tsy riavana. Aza salovanina ny anjara-panompon'ny hafa. Izay nanjoany Ozia teto dia ny fisongonany ny mpisorona ka nazahoany famaizana abokana tamin'Andriamanitra. Dia mahatsiaro koa izany nataon'ny Miriam nandrefy any Mosesy. Iza koa ianao. Dia tonga boka isiarona. Dia mahatsiaro izany nandava ny avy ao Nazareta ny Jesoa
voaterinandositra i Jesosy satria ny fofona ambanin'ny ainy. Na tsy aro zany finiavany Herôda, fifaliany Herôda andokafany olona hoe fenin'Andriamanitra zany araka ny asan'ny apôstôly, dia lany kankana izy. Tena samy anaja ny anjara fanompoantsika isika riavana. Tsy anao tahaka androzia mpanjaka nahery ka nanilika nanao tsinotsinona ny andraikitra nomen'Andriamanitra azy, mbola tiaka koa andraikitra hafa tsy natolotra azy. Nanao tsinotsinona n'Andriamanitra ry Herôda dia lany kankana. Te hisongona ny voninahitr'Andriamanitra, ny fanajany ny fanompona ny tsirairay aty amin'ny fiangonana dia fanehoam-boninahitra n'Andriamanitra. Ary jereo any amin'ny fiarahamonina fa rehefa mitsimbadika ny andraikitry ny ray aman-dreny sy ny zanaka, ka ny zanaka no terena angataka na amidy mba azombola hivelomana dia kizy farany firenena. Aza donony zany riavana, zany dia sary miariary eto amin'ity tanindrazantsika ity. Zazakely asaina mangataka, asaina miasa any atokantranon'olona, amelomana ray aman-dreny. Zatovavy amidy mba azahombola, mitsimbadika ny rasy, ny andraikitry ny ray aman-dreny lasa atosika ho anjaran'ny zanaka, ary ny ray aman-dreny tokony ho ajaina lasa vika vingaina any amin'ny isa-taranaka. Raha mitsimbadika toy izany ny rasy ka ny andraikitry ny hafa no lasa ny hafa, na niaja ny hafa romban'ny hafa, dia kizy farany firenena. Mampitandrina antsika izao soratra masina izao ny amin'ny ohatra Hosea. Ireo 4 ireo aza atao tsinotsinon'Andriamanitra. Hosea izy no herintsika, miazakaza miaraka aminy, aza ilika izy raha tontsy fahombiazana ianao. Aoka tsy ataontsika tsinotsinona ny fahamasinan'Andriamanitra, fa amin'ny fanokanatsika ny tenatsika ho an'Andriamanitra tsy misy fangarony no ahitantsika koa ny voninahiny. Ary aza atao tsinotsinona ny fanompona an'Andriamanitra, raha tsy mbaditsika ny rasa dia ho kizy fara isika. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra amin'izao, ho antsika isa-taranaka, ho manden'izao no avinao sy ny taranakao. Ome voninahitra Andriamanitra, aza manao tahaka ny tany Nazareta ka manilika ny Jesosy. Raiso anjaka ao amin'ny isa-taranaka indray Jesosy, mba ho famira-piratany voninahitra Andriamanitra isika isa-taranaka. Amen.